Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, indray zany fifalian'ny foamam-pananay. Raha mbola menao fahefana indray eo aminao zao marain'izao. Rehefa avy namakivaky iny aliny, alina zay aloko ny fahafatesa nefa nanehoanao ny herinao ka novelominao indray izay. Ary tsy velombelom-poana fa velona hatrapamonjena, afaka miteny, afaka mihetsika, afaka mieritreritra, afaka hiaina. Ary dia rariny tokoa raha mba hindrana nirany Davida hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaorany anara-masina. Makasitraka Jesosy, makatelany amin'izay rehetra iveranao anay satria matoa mbola velarinao manoloana anay ny andro anankiray dia misy tanjona tiana ho tratrarinay izay. Dia anatonanay anao indray, anavaozanay ny fanavaozana iray aminao Jesosy, ifampitatana aminao hatrany. Ary akasitraka anao ny amin'izay rehetra sitraka ao. Dia mametraka ny tontolo andronay eo am-pelantananao. Ary mamelany helokay hatrany, mamindrafo aminay feno ny fahamarinanao ny andronay. Sotrany amin'ny teny izay ambara ary matoky Jesosy fa na inona voambary eto dia ho araka ny sitraponao. Ary andraisany tsirairay aby fanapa-kevitra mihitsy amin'izao lalak'izorana izao fa vao avy tokoa ny andronao. Saotra Jesosy Tompo, amin'ny anaranao feno Jesosy maralavy amin'ny Nazareta no ametrahako an'izany vavaka izany. Aleloia, amen. Tapitobona antsika mandrakariva ary havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha vakitsika ny bokin'ny Joela toko 2, 12 sy 17 ho vatsy ho antsika izao maraina izao. Joela toko 2, 12 sy 17. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ko na dia ankehitriny aza ho Jehova, iverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitaraina. Ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, fa mamindra fotsy miantra izy, maro-po sady be famindrapo, ary manenina sy ny amin'ny loza. Amen. Raha ity bokin'ny Joela toko 2 ity dia miantso ny vahoakan'Andriamanitra ibebaka iverina eo anatrehany. Ny fiverena amin'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana no lalana iray lehibe indrindra raha tia-kasika ny fon'Andriamanitra isika. Satria rehefa tena mibebaka marina isika dia minohy ianao fa misokatra masom-pitiavan'Andriamanitra ka tsy tsaroany intsony ireo fahotana vitantsika hatrizay. Fa izy tena mihitsy no efa nilaza ho efa nandevina ny fahadisoana antsika tahaka ny fandevina ny zavona izy, ary ny fahotantsika tahaka ny rahona. Izany hoe tsy misy ho tsarovany intsony. Ary rehefa marinana izay no miseho eto amin'ity bokin'ny Joela ity. Ny bokin'ny Joela izay milaza ny nanolozana ny Joanjody dia ny amin'ny fandalovan'ny Valala izay mitondra faharavana matsiravina tamin'ireo zava-maitso. Valala mitondra fahampitehana teo amin'ny tontolom-piainan'ny zanak'Israely. Nanampy an'izany ihany koa anefa ny ahitany. Ary dia niainan'ny fahoriana lalina dia lalina ireo zanak'Israely ireo. Ary izay zava-miseho izany no mahatonga ny mpaminany Joela ilao bava hoe mba mivarena re ray olona. Miverena re ndrao dia misy dikany izao zavatra miseho izao. Ao tanatin'izany fanambarana izany, raha jerentsika kely fotsiny vetivety ny andininy voalohany amin'ity toko 2 ity dia izao no voalaza hoe tsoa fiahozona ny andro maro, ary miantsoa mafy ao amin'ny tendrombohitra masina, aoka angovotra amin'ny mponina rehetra amin'ny tany, fa avy ny andron'i Jehovah, eny efa tombotra izany. Efa tombotra ny andron'i Jehovah, andron'i Jehovah izay milaza ny fotoana anatanteran'Andriamanitra ny fitsarana. Efa tombotra, ary dia manamafy ny fampitandremana ho an'i Joda ny mpaminany ka ilazany fa ho maizina manjobona ange izany andro izany ho an'ny olona tsy manana fifandraisana amin'i Jehovah.
Reny mahatonga azy ilazo amin'ny 1 tapany farany hoe fahalehibe sy matahotra indrindra ny andron'i Jehovah, ka iza no mahatanty, ary mbola mafisy malaky izany hoe ary iza no majanona raha miseho izy. Tsy misy na iza afaka hanohitra an Jehovah ry havana, rehefa ho avy tsara ny ratsy rehetra sy ny tsy fankatoavana izy. Ary izay indrindra no tokony homanantsika mba hanohizantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ka ho vonona ian-dany aminy isika rehefa tonga io ato farany io. Ny olona vonona izany mantsy tsy efa tombotra ny zava-mitranga vao miseho hiatrika azy, fa efa misy fiomanana tao, efa nisy fanapahan-kevitra noraisina tao, ary fanapahan-kevitra tokony ho raisy kristianina ny amin'izany fahatongavany andron'i Jehovah izany dia ny fiverenantsika amin'Andriamanitra ihany. Isika izay manalavitra azy tamin'ireo karazam-pahotana vitantsika. Ary tsarovy fa ny fahalavirantsika n'Andriamanitra dia mahatonga antsika hiaina ao anatin'ny tahotra, iainantsika ao anatin'ny fanahiana, ary izay no ilazana amintsika fa ny fiomanantsika tena lavorary indrindra amin'izany fiavian'ny andron'i Jehovah izany dia ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra irery ihany dia ny fibebahana tanteraka. Ary soa ry havana fa tonga ny antson'Andriamanitra androany. Antson'Andriamanitra tonga antsika hiatsiaro tena, dia ilay antso manao hoe na dia ankehitriny zaho aza ho Jehovah miverina amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana, ary ny fonareo izy no triatriary fa aza ny fitafianareo. Izany hoe amin'izao fotoana andrenesanao ny antso izao mihitsy na iza misy anao, na inona na inona miseho eo aminao, miantso antsika amin'ny tompo hoe ankehitriny fa tsy rapitso, ankehitriny fa tsy rarivo, izao dia n'izao miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadikanana, amin'ny fitomanina ary amin'ny fitarainana. Ary eto ny mpaminanjoela dia mampatsiahy antsika fa ilay Andriamanitra miantso antsika mba hiverina, mba hibebaka, ilay mpamindra voa sy mpiantra, mahari-poa ary manena ny amin'ny loza. Fa saingy izao izy, ny fonareo no triatriaro fa tsy ny fitarifinareo. Toto ilaza ny tompo hoe aoka rery ho tena fibebahana no ataonareo sy ho tanterahanareo. Aoka rery tena andiny tena ianareo ny amin'ireo didin'Andriamanitra izay nomena anareo ho tandremana, ka hiteraka fanenenana lala ao anatin'ny fonareo fa tsy ety ivelany ihany. Ry havana, ny fibebahana dia toetra miteraka fiavaozana eo amin'ny zava-iainana. Ny fibebahana dia fahatsiarovan-tena fa tena nanalavitra n'Andriamanitra, tena tapa-kevitra ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary tena nanapa-kevitra ny amela, ny andao ireo toetra sy fomba taloha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary dia vonona ny iova avitana. Izany hoe vonona ary manaiky ny fona amin'izay rehetra ny ainana ka nampalahelo an'Andriamanitra. Ny fibebahana ihany koa dia fiaikana heloka, ary dia efa nikena ny sotra amin'ny lalana anatonana Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny Jaona mpanao batisa hiantsoantso hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ataovy marina ny lalana, fa tsy avela ho feno fitaka ho miolakola. Ny fibebahana dia toy ireo mpanao ody tao Efesosy kianino, ary nanangona ny bokiny sy ny odiny rehetra ka nantoro azy ireo, ary dia nandray lalana izotra anaraka ny tompo. Ny fibebahana dia tahaka ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpanjaka Ninive, izay nanaisitra ny akanjo-boninahiny ary ny tafy lamba fisaonana sy nipetraka tamin'ny lavenina. Eto am-pamaranana rariavana dia mipetraka amintsika ny fanontaniana alohan'ny isarahantsika hoe manahoana reny fa ifandraisantsika amin'Andriamanitra manoloana ireo didy izay nomeny ho tandremantsika, fa tena tongotra tokoa ny andron'i Jehovah. Aza mitarehdretra re tompoko, fa ankehitriny izao dia an'izao dia manapa-hevitra ka mitenena tahaka an'ilay zanakatala hoe hiainga aho izao ka andeha hody any amin'ny raiko io.
amen. Ivavaksika tompoko. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ry zanakary fanahy masina, ilay Andriamanitra manamarina aminay amin'ny fomba tsy takatry ny sainay isan'andro isan'andro, ny fitiavanao iverenanay eo anatrehanao. Afantatray tokoa angefa ao aminao irery ihany no ahitanay fahasambarany, ao aminao ihany no ahitanay voka-tsoa, ary ao aminao ihany ny tena amataranay fa iainao anatin'ilay fiadanana izay rehefa vita ny azakazaka, ary amin'ity tany hevitra izay toa mampitondra anay amin'ny fanafaisana ity. Androany ary ianao dia mahafatra anay indray mba tsy nitenanay tsy ny aminay iray fotsiny notreo terana sy Jesosy, fa ny fony iray manontolo mihitsy no tena hitondra faninenana amin'izay ratsy natao, ka nangatanay famindrapo, katanay famelan-keloko aminao. Tsy mahefa an'izany efisay rehefa raviraviany Satana amin'ny fahatsarana eto amin'izao tontolo izao, fa mila anao izay miandrandra anao izay Jesosy, afaka fotoana fohy mantsy ho avy ny fankalazana izany filatsan'ny fanahy masina, ilay fanahy hitondra anay hery vaovao, ilay fanahy hitondra anay fanavaozana, ary fanahy hitondra anay hiatrika ny fahatongavanao Jesosy. Tehirizony tsirairay mba tanteraka an'izany, ka na inona mbola hevitra tady hanampisaraka anay, tsy ahafahanay manantona anao, levony amin'ny anaranao izany satria hainao izany Jesosy, ary fahefana feno avy amin'ny anaranao izany. Ary izany no metrahako ny tsirairay ao ambany elatrao, raha makivaky ny tontolo andro izy, fa tontolo andro feno fanantonana anao, tontolo andro feno fanantenana anao, tontolo andro feno fanavaozana hiaraka aminao ary andala ratsy ka hifanaraka amin'ny sitraponao. Dia mankasitraka Jesosy, mankatelo. Ary dia mba tonony amin'ny tsirairay ny trotranao masina ka hitenenanao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra iray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo tsirairay aby, ka no mandaitra anareo indray hiverina, hibebaka eo anatrehan'ilay Andriamanitra, satria izao no efa miteny tokoa hoe raha miverina ianareo dia ho raisiko indray. Aleloia, amen. Dia mankasitraka antsika rehefa menakavy ry havana, samy tahian Jesosy daholo tompoko.